dia mbola falatrano miaraka amintsika anatin'izao fotoana foy izay fampahirizantsika izao a mivavakasika tsy eo Andriamanitra ray io misaotrano mandrakariva izahay satria isan'andro san'andro ianao dia manokatra ny saina mampanany mba hita ny zava-miafinao mibadiky ny teninao izay nafenina hatramin'izay fa voaseho kosa ankehitriny amin'ny olona satria tsy tianao ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka izay tsy tianao hitrehitra ao anatin'ny fahoriana fa tianao kosa mba hanana fiadanam-po dia ny fanaina masina tompo hiasa mandrakariva mba izanay mampandefitra maizy anay fa mpisandratra kosa ny voninahitra ao dia tenena indray Jehovah fa meny mpinompono ny anaranao Jesosy amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tamin'ny farantsika dia miresaka ny Genesis 3 izay miresaka ny menarana namitaka ny Eva hoe tsy menarana ara-paky teny ange io fa mivoalaza ny Apokalipsy dia ilay dragona ilay menarana ela ho izay hitantsika ty amin'ny Genesis kanefa devoly sy Satana fa mamitaka izao tontolo izao ary toetra an'izay nanaitra dia ilay hoe fihetsy no bibidia rehetra izy dikan'ilay fihetsy izany dia manam-pahalalana mahay tokoa dia zareo fa ange nidinika ny fanaovany tamin'ny Eva tena modiny nanatsafy izy fa fantany ange ny zavatra rehetra fantany fa io sahedeny io fa tao izy ary fantany fa nisorona taminy ny fahefana rehetra mba hianoka ao anatin'ny fiadanana sy fahasambarana tany an-danitra ary tsy zakany ndroana tany dia nitanjona kendreny amitaka mba ilay fisaraitsaina amin'izany hoe anjely no voafitaka tany an-danitra araka ny voalaza any amin'ny Apokalipsy dragona sy ny anjeliny tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra ary ireo anjely ireo voafitaka Losifera manahoana ny fahaizan'ny Losifera nandresy lahatra n'ireo anjely voary ambony noho ny zanak'olombelona ireo ka nomba azy dia lasa devoly sy Satana tena na izy ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe menarana fihetsy no ny bibidia rehetra tena nanam-pahaizana izy mahatonga naina mandresy lahatra ny anjely ary vitany mandresy lahatra azy maikafa zanak'olombelona vitany koa mandresy lahatra an'izay fa amin'ny alalan'inona fampiseho-pahaizana dia nanatsafa ny Adama sy Eva izy anky nataon'Andriamanitra hoe tsy azonareo hinanana ny hazo rehetra ny voan'ny hazo eo am'sa dia ny voan'ny hazo falala dia namaly fa ny voan'ny hazo eo voansa kosa nefa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana anareo na tendrenareo izany fa andro maty anareo satria ny teniny hoe efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana anareo ny hazo rehetra eo am'sa natafalatsaka ny Eva ao anatin'ny fitaka hoe tena ny andraisan'ny Eva fanapahan-kevitra tsy atosika fa resy lahatra tanteraka fotsiny dia tonga dia izy no misafidy ny voafitaka dia nilaza menarana ny 1 ary menarana tamin'ndry vehivavy tsy ho fatotsy akory ianareo fampanantenana zavatra tsy izy tsara ho fantaritsika izay marika ny fahafetsena marika ny fampiseho-pahaizana ny fampanantenana zavatra pokaty mandresy lahatra ny olona everina fa tsy nianatra everina fa bady no izy fomba ny Satana zay satria tsisy olombelona afaka ilaza fa mahay no Satana ary zay no antony-embenana mangataka ny Eva amin'Andriamanitra mba ahafahana mahita ny fitaka ataon'ny Satana mba hahatonga atsika angataka amin'Andriamanitra hoe ny herin'ny Satana raha vao fa tsy ny zanak'olombelona no potehana satria io no mahatonga fahatso-kevitra ao anatrehan'ny olona tsy ho faty akory ianareo fampanantenana pokaty zany ireo olona izy mon'ny olona tsy mangetahitanyizany hoe tena tsy ho faty raha miafina ao anatin'izany zany dia ndikany hoe tsy ho faty ahita fiadananareo mahazo fiainanareo
ho sambatra ianareo matetika tsy azon'ny olona zay a dikany tsy faty ho velona kanefa Jehova ny teny raha vao mihinana voan'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy maty fa Satana nefa tsy niteny hoe hoany ilay voan'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy fa nitsapa fotsiny izy hatraizany fahaizan'ilay zanak'olombelona dia eto zany reto zanak'olombelona Adama sy Eva tsy manam-pahalalana lavitra no Satana satria manahoana ny toetra da tsika tany amin'ny Ezekela 7:20 mamitaka no amin'ny abetsahan'ny varotra nataonao ny amin'ny laingana fafinao voalotonao ny tany ozy raha tsy olona manam-pahaizana tsy mahavita mivarotra mpitsanganana tsy mahavita mamita tsy mahavita mampanantena zavatra pokaty tsy ho tanteraka ho velona ianareo zay ny ao ambadika le hoe tsy ho faty tsy akory ianareo ho sambatra ianareo ny dikan'izay izy amin'ny olona tsy angetahetan'izany ary zay ihany raha te handresy lahatra olona amitaka ny olona ampanantena ho zavatra eritreretiny fa ho tanteraka aminy izy kanefa tsy manana fahefana ianao hanome azy tsy inona jekory antanjona kendreny ao anatin'ny famitahany dia ny tombontsoa ho an'ny tenany tsy ho faty tsy akory ianareo izy fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro inananareo azy ahiratra ny masonareo ka ho takan'Andriamanitra ianareo ny dikan'izany manana safidy ianareo efa no arian'Andriamanitra tahaka ny endriny araka ny tarehany ny dikan'izay manana safidy tahakan'Andriamanitra tsy perena dia olona afaka ary ilay nyresahantsika hoe ny pasika nge tsy resaka famonjeny fa resaka fanafahana mba hizoranao milalam-pamonjeny zay ny pasika afaka daholo tsika rehetrarehetra ary mipirofo fa olona afaka tsika fa tsy voavonjy dia afaka manao zay tiatsika atao afaka manapatra ny fahaizantsika rehetrarehetra andresy lahatra ka na io andresy lahatra satria Andriamanitra no anatin'ilay olona anankiray dia mampanantena zavatra ho tanteraka na io tarihan'lay fanahy ratsy dia mampiasa ny fahaizany hitondra fandresentahatra amin'ny alalan'ny fampanantenana zavatra pokaty tsy ho tanteraka zay ihany no toe-javatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ety fifanandrinany Andriamanitra sy Satana fifanandrinany ratsy ny tsara fifanandrinany manam-pahaizana miaraka amin'Andriamanitra manam-pahaizana miaraka amin'ny Satana ary matetika nefa ny zavatra mitranga olona no fidian'Andriamanitra no arian'Andriamanitra nge Adama sy Eva olona no fidian'Andriamanitra fa miseho Satana fa mahay no Andriamanitra dia fifanandrina ny olona manam-pahaizana miaraka amin'Andriamanitra sy ny manam-pahaizana miaraka amin'ny Satana fa ny olona manam-pahaizana miaraka amin'ny Satana eritreretany fabady ny manam-pahaizana miaraka amin'Andriamanitra dia inona ny fomba ataony zay ampanginana ny marina dia ahoana ny fomba fiadin'Andriamanitra mangina tahaka an'i Jesosy ary ny farafahaizany ity zao tontolo zao ity mamoana tadidio zany amin'jerintsika ny Jeremia ny Jaona 7:20 Jaona 7:20 rehefa nentiny Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga no fitete amin'ity zao tontolo zao ity ny lohany ho faty nendrikendrehany nampangaina tsy rariny nafatesany ary iza namono azy ny tomponatoka voalohany indrindra dia ny Jiosy mpivavaka tamin'izany vanim-potoana zany fiangonana ara-tantara tamin'izany vanim-potoana zany tsy nisy fiangonana vavaka tamin'i Jehovah akoatra ny fiangonana ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana zany izy ny fiangonana lehibe indrindra fa nieritreretana fa zay nomban'i Jesosy tsy izy kanefa Jesosy mitondra fanavaozana tety mba hitenenana amin'reto olona reto hoe tsy ianareo ny fiangonana tena izy fa ny fiangonana zay aoriko ary reo nefa samy manana ny fiadiana hoentiny fa ny fiadininy Jiosy ny fiadininy mpivavaka tamin'izany vanim-potoana zany ny mamitaka ny mepanga ary ny mamono mba lay saraitsaina fiangonana tamin'izany vanim-potoana zany hamono any Jesosy mba hanakiviana ny mpianatra zay manaradia azy Jaona 7:20 ny 9:30 Jesosy namaly hoe ny fanjakako
tsy avy amin'izao tontolo zao fa raha mba avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako de ho niady ny mpanompokoa mba tsy ho voatolotra mijiosy aho nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Fanambarana goavana ake zany tenenin' Jesosy zany ohatra ny tehiteny izy mpanjaka aho izy ny fanjakako tsy eto fa raha teto ny fanjakako de ho miady ny mpanompo. Dikan'izay tsy hoe tsy manana fahefanety amin'ity zao tontolo zao ty izy fa ny zavatra tiany Jesosy ampitainy de zao manana ny ady zay atrehako fa ny fiadiako tsy mitovy amin'ny fiadinareo eto amin'izao tontolo zao fa ny fiadinareo ety amin'ity zao tontolo zao ty de ny mepanga ny mamono kanefa raha teto amin'izao tontolo zao ny mpanompo zany hoe raha tahaka anareo hoe tena ny mpanompo kokoa de miady de mamono de zao mety reziko ankenareo fa tsy amin'izany fa ny vitanareo ny mamono de inona ny nataon'i Jesosy nanaiky vonoana izy mba ho fanaporofona fa tsy matazona azy ny fahafatesana faratapo ny azo ny olona baikony Satana ny mamono fa miaraka amin'Andriamanitra kosa de ty navonoana azy de fatany fa mbola afaka mandresy ny fahafatesana izy ary ahoana ny fomba handresena ny fahafatesana zay no mahatonga an' Jehovah teny Jehovah hiady anareo nareo kosa anginy zay ny tanjona an-kendreny ary io noseho ny Satana eto miseho mahay no Andriamanitra no teny hoe hofaty anareo raha mihinana an'ity de volony nefa milaza tsy hofaty tsy akory anareo mampanantena zavatra tsy ho tanteraka akory kanefa voafitany anjely tany an-danitra izy no tsy voafitany amin'izao ary ny olona mitompo teny fantatra fa afaka ny tena voafitaka amin'izao vanim-potoana zao ny olona miseho azo nay voafitaka amin'izao vanim-potoana zao ny olona mangina manaiky ny sitrapon'Andriamanitra heverina fa bado satria nahoana mangina izy fa Jehovah efa niteny taminy hoe zany hiado anareo inona ny zavatra nataony fantatra Andriamanitra osy fa amin'ny andro zay nananareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy ary eo amin'izay le fitaka tany amin'ny Isaia 40 inona ny navoarokany Satana no le famitahana no le varotra nataony namitaka ny anjely ary no le toetrany ho tahaka ny avy indrindra miafinao anatin'izay nge ny marika 9:9 any amin'ny Apokalipsy 7:12 zay mivona fanazavana an'izy io lasa fifanenjehan'olona tsika tsy manana fahavalo olona raha tena kristianina zany de tsotra tsy manana fahavalo fiangonana zany mihitsy fa fiangonana ange ny foto-kevitra ao aminy lasa diso fahavalo da manenjika ny fiangonana namany mieza nefa ny fahavalo Satana ange tsy fahavalo ny ady atrehan'ny kristianina de ady amin'ny Satana fa tsy ady amin'ny olombelona tsy ady amin'ny fiangonana fitaka diso fahavalony io kanefa samy mitonteny manaraka an'Andriamanitra ny anatrehany zay rehetra zay ary io nefa ny fitahany tany am-piandohany tsara ho fantatritsika raha ny foroniny Adama sy Eva de napetraka ny lalàna de lasa nijerijery teo amin'izah rehetrarehetra hoay reto zavatra nataon'Andriamanitra vaovao tamin'ny daholo ny zavatra rehetra ary nanomboka nahita tsirony ny Adama sy Eva teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay mijery ny mazava mijery ny lanitra mijery ny zavatra manodidina azy mijery ny biby fiompy rehetrarehetra ary de tahaka ny Adama azy nahita nanomboka nahita fa finaretana kely noho ny fahitan'ny vadiny nanomboka misy fifaliana tao kanefa manomboka koa misaitsainy misy angely lalàna napetraka Andriamanitra teo anatrehan'izany zany tsy mbola nanana eritreritra mihitsy teo amin'izay fanapahan-kevitra raisiny Adama sy Eva fa nahamantatra fotsiny ny manodidina azy ary tsy nisy mihitsy tao anatin'ny faniriana hafa ankoatra ny fitazamana ny zavatra napetraka teo anoloany tahaka ny ankizy mianatra any am-pianarana voasampany miditra ny sekoly de gagagaga de mijery inona daholo reto atao inona ny kahie atao inona ny stylo inona ny zavatra ataoko ato
ohatran'izany ny zavatra nisy tamin'ny Adama sy Eva ary tsy nisy mihitsy tao fitsiriritana tao amin'ny Adama sy Eva tany am-piandohany fitsiriritana aza tena ohatra ny teo ambony no ny biby na teo ambony no ny tendrombohitra na teo ambony no tsy nisy fisainana an'izay na nisy fieritreretana akory aha tena ohatrany tsy lasa zany ataon'Andriamanitra zany fa tsy manaiky an'izany fa tena za teo ambony no tsy nisy zany hoe le maizy ny olombelona tamin'izany vanim-potoana zany tsy nisy tao anatin'ny Adama sy Eva ny tao an-tsainy fotsiny de zao nisy lalàna napetraky le mpamorona satria tsy hoe natoro nampitaina taminy zay de adinina satria no ariana araky ny tarehan'Andriamanitra izy zany hoe créé à l'image de Dieu no foronina anana ny toetra sy ny fisainan'Andriamanitra de le manana safidy afaka mandray fanapahan-kevitra izay ny tao aminy de misaitsainana fotsiny hoe nisy teny hitonga fa tsy nisy kory tao aia na fakam-panahy ny taona azy hoe anty iza ohatrany tsy tiako zao toerana misy azy ao tsy tao anatin'izay zany hoe tsy zava-dehibe tamin'ny Adama sy Eva le maizy ny tena tamin'izay vanim-potoana zay zay am'izao vanim-potoana zao io no potehany Satana ao anatin'ny olona mampisandratra n'le maizy ao anaty mampisandratra n'le maizy anao ao anatinao mampisandratra n'le maizy atsika de tsy vita mijanona fotsiny eo anivon'ny zanak'olombelona zany fa mijanona koa ao anatin'ny institution misy atsika ao anatin'le ny fiangonana misy atsika ao anatin'le faritra misy atsika ao anatin'le fianakaviana misy atsika ohatrany tena hoe tena le maizy atsika tiatsika asandratra za tsy manaiky eo ambaninao fianakaviako tsy manaiky eo ambaninao eritrereto ny ty fisiny am'izao vanim-potoana zao na de nyteny ary ny soratra masina hoe rehefa tonga Jesosy tsy misy tsony jiosy na grika na andevo na tsy andevo tsy misy an'izany tsony fa am'izao vanim-potoana zao ohatrany tena izahozahoana le maizy ny tena izahozahoana le foko misy ihany tena izahozahoana am'izao vanim-potoana zao mandrina mampanjaka mahaotran'izao izahozahoana zany rehetrarehetra zany fa tamin'izany tamin'ny voalohany tsy nisy an'izany tao amin'ny Adama sy Eva ohatrany nainyanina tamin'ny nametrahan'Andriamanitra azy izy mipetraka tamin'ny nametrahan'Andriamanitra azy ny biby mipetraka tamin'ny nametrahan'Andriamanitra azy ny voromanidina mipetraka tamin'ny nametrahan'Andriamanitra azy ny hazo ny zavatra rehetra mipetraka tamin'ny nametrahan'Andriamanitra azy tsy misy mitsenge tamin'izany vanim-potoana zany fa ny reny ohatrany tsy tiako zao toerako zao fa za mba taka mba te ho tahaka ny liona na ny liona ny eritreritra hoe tsy tiako zao toerana misy azy ao fa za mba te ho lasa goavy na mipetraka tsara tamin'ny toerana na arian'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra ary zany rehetrarehetra zany koa napetraka tamin'ny Satana tamin'ny namoronana zao tontolo zao namoronana ny anjely tamin'izany vanim-potoana zany zay namponenina tao amin'ny Saedena fa ny zavatra mitranga le fisainan'ny Satana tsy nain'ny olona tamin'ny toerana nametrahana azy fa te ho tahaka an'Andriamanitra de io am'izay no nasesika tamin'ny olona nikitika an'le maizy ny olona am'izay Satana mba fantatrao ve fianao ange manana safidy zay ny dikan'le tenin'ny Satana hoe fantatr'Andriamanitra fa am'izay andro hinananareo azy ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo dikany mba fantatrareo ve ry Adama sy Eva ry Eva fa manana safidy ianareo hoe afaka mandray fanapahan-kevitra am'izay tena ataonareo fa saingy ny tombony tamin'ny Satana fotsiny de le fahafantarany fa tsy mbola fantatra ry Adama sy Eva zany faharatsiana sy zany fiainany zany fa izy no efa mahafantatra an'izany fantany mihitsy na io toerany voaroaka tany an-danitra eo range fa tsy zakany fantany mihitsy ny fahasambarana ny ainany tamin'izany fa saingy reto zanak'olombelo reto tsy mbola mahafantatra an'izany
fa ny fiadinana nana fotsiny de lalalàna nomen'andriamanitra azy hoe azonao ro hanina ny azo rehetra am'sa fa mivon'ny azo fahalalàna ny tsara sy ny ratsy no aza haninareo fa ny zavatra nasesiny de ty ho tahaka n'andriamanitra ianareo zany hoe mikitika le maizy ny olona ary teo ny fahotana voalohany tafalatsaka atao amin'ny zanak'olombelona de zao ny fikitiana le maizy ny teny hoe tena ianao ange aza manaiky ho ambanin'izaniza zany e fa na de eo ara le andriamanitra namorona anao de zao manana safidy ianao aza manaiky ho feheziny fa ho tahaka ny avy indrindra zany hoe tena afaka ianao mifanindana amin'andriamanitra de aza manaiky mipetraka amin'ny toerana misy anao io fa jerevo ny amboniko koa tsy ratsy zay le hoe fiheveran-tena te hisandratra zay fa le tsy mahay mipetraka amin'ny toeran'ny tena fa hitomany-drandra tsy manendrika ny tena aka ny toeran'andriamanitra fa avetavetana eo anatrehan' Jehova zay ary nanomboka hatreo inona ny zavatra mitranga tamin'ny zanak'olombelona rehetra ary de tafalatsaka amin'io mandraky tiany androany inona no mahatonga ny korotana manerina n'izao tontolo zao mahatonga ny korotana eo anivon'ny firenena mahatonga ny korotana eo anivon'ny fiangonana mahatonga ny kristiana raha misy ange ny mpandala fomban-drazana zany tsy mahita ianao mifanenjika zany ndraindray ianao tsy de hitanao firy ao anatin'ny finoana hafa ny hindoista ny islamisme nina zany tsy de hitanao zany hoe reny fa tena hoe tena fanaratsy fa maninona ty amin'ny kristianina misy an'izay satria nahoana le te ampisandratra ny maizy ny tena tsy mahay mipetraka eo amin'ny toerana misy azy fa te ampisongadina maizy azy ny olona te ampisongadina ny fiangonana misy azy le olona de inona ny fomba ataony amin'ny alalany fanaratsiana ny hafa fanenjehana ny hafa famonoana mihitsy ny hafa de ohatrany nataony jiosy tamin'i Jesosy tamin'izany vanim-potoana zany fa Jesosy nefa namaly tsy avetra tsy eto ny fanjakako mangina fotsiny de io ny zavatra mitranga taitra rehefa nanjary mieritreritra ihany keo hay za manany maizy aho hay tsy tokony ho zao ny toerana misy aho raha izay ny zavatra mitranga ao anatin'ny olona anankiray zay nge ny zavatra nisy tamin'ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana zany vokatry ny fialonana an' Jesosy Kristy ny amin'ny fotom-pampianarana ny entiny zay tsy azony de sao de lasa ny daholo ny olona rehetra de natao zay nampanginana azy nytakonana ny famarina ny anjehana zay ny ara-di aminy ary izy mihitsy no vonoana teo amin'ny azo fijaliana amin'ny tanjona ankendreny mba hatapina ny fahamarinana tsy ho tanteraka kanefa lasa zezika indray satria fieritreretana hoe tena ny faratapiny ny zavatra azo nataony namono de mangina tsy afa-mitenitsony kanjo ny zavatra mitranga tsy natazona an' Jesosy ny fahafatesana ary zay no toromarika omenantsika mandeferatra olona tsy matahotra ny fanenjehany tsy matahotra ny famonoana tsy matahotra ny fanaratsiana fa jerevo Jesosy no vonoana izy no nandresin'ny fahafatesana izy zaza ianao koa afaka mivoaka mpandresy fa tandremo aza mitomany-drandrana manendriky ny hafa mahaiza mipetraka amin'ny toerana misy anao nametrahan'Andriamanitra anao fa io ny fitaka ataony devoly voalohany indrindra mahatonga ny fisavorotana manerana n'ity zao tontolo zao ty ary tsy mitsahatra eo satria nahoana fetsy no ny biby rehetra zay toetsain'izay mifindra ao anatin'ny zanak'olombelona nidikan'le fahafetsena mahay marantsaina afaka mivarotra afaka mamitaka amin'ny fomba hoana no anehoana ny fahaizana ny arena laza ny voninahitra fampanantenana pokaty ary raha mosehatra ara-panahy fampianarana milaza lainga ary ny fampianarana milaza lainga tsy misy mihitsy fampianarana avy amin'Andriamanitra tena ny azona ny marina ka andeha amotika ny olona mampianatra lainga fa ny olona mampianatra lainga ny tanjona ankendreny ny andrava ny fampianarana tena izy fiangonana eritreretana fa fiangonana zay tsy miarina miazona ny fahamarinana tanjona ankendreny ny andrava ny fiangonana miazona ny fahamarinana fa ny fiangonana miazona ny fahamarinana
tsy mitady andravanana zay fiangonana misy fa matoko sy mino fa fahavalo tsy ny fiangonana fahavalo tsy olona ny fahavalo tokony adivana fa na ratsy eny amin'ny rivotra marina foana zany misetra ara-panahy marina eo misetra ara-nofo inona ny tokony ataontsika ary todire olona amin'ny tena ho tsika manam-pahaizana ho tsika manan-karena tsika manana fahefana itsika manana voninahitra so sanatry an'izany fetsony ny biby rehetra taka ny menarana mahay fijerevony zavatra ataontsika raha tonga saina nisambatan'olona ka mitodika amin'ny tenany verina amin'Andriamanitra ny fahaizana baiko ny fanahin'Andriamanitra mitondra fitiavana mitondra fiadanam-po dia miverina foana inona ny tokony atao vavah amin'ny firenena izay nampandehanako anareo babo raha miadana izy dia miadana ianareo mijorova avolombelona amin'ny fitiavana mijorova avolombelona amin'ny fahendrena mijorova avolombelona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mijorova avolombelona amin'ny famarinana aza metraketraka rehefa nisambatan'olona manana toetsaina amin'izay misy indra ho manodidina zany ahoana moa tsy hatanteraka n'ilay teny sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina vavaka isika misotranao Jehova Andriamanitra reny amin'ny teninao ndray izay tonga toko sy mino fa fanahinao masina dia amperitreritra anay mandrakariva mba hitandremanay fa matetika miverimberina fa zay ny tsy mahatsapa ny fitaka atao satana trany misahidena namitaka ny zanak'olombelona tamin'izany mandraky tiany androany dia mahatonga anay tsy mahita n'ilay fahavalo tokony ho resena fa manjary ny namana ihany no lasa fahavalonay dia taridarinay ao marina trany ianao mba sy ny fiadanana ao anatinay sy ao anivon'ny firenenay dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva